Tonga soatra ny eto amin'ny fotoana ifanomezantsika ao anatin'ny fampahalam-baovao faharoa fahitalavitry MATV mandatitra ny arahaba indray ary indro ara-tolotra anao vetrany indray ny vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Nisy omaly ny fiainana teo amin'Andriamatoa François Hollande filohan'ny repoblika frantsay sy Andriamatoa Jakaya Kikwete filoham-pirenena tanzaniana sady filohan'ny troikan'ny SADC ihany koa kanisan'ny Noresahana izy ireo tamin'izany moa ny fametrahana fitoniana eto Madagasikara. Ny anjinjiny avetrany ary. Nisy ny fionana teo amin'Andriamatoa François Hollande filohan'ny repoblika frantsay sy Andriamatoa Jakaya Kikwete filoham-pirenena tanzaniana sady filohan'ny troikan'ny SADC omaly raraky ny tatitry ny fiadidin'ny repoblika frantsay. Tafiditra tamin'ny resaka nataon'ireto filoha rotonta ireto ny fametrahana fitoniana eto Madagasikara. Raraka ny fantatra dia anisan'ny nodiniana maharitra ny fodin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Tanindrazana melohan'ny fifidianana. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny filohan'ny repoblika frantsay Andriamatoa François Hollande dia nanambara ny tenany fa raha mafanafana amin'izao fotoana izao ny donian'ny rotonta anisan'izany ny zava-mitranga ny Mali, Somalia, Congo ary indrindra ny teto Madagasikara. Raraka ny nambarany dia mitovy fomba fijery ny rotonta momba ireo zava-mitranga amin'ireo firenena ireo. Taorian'ny fionana teo amin'ny filoha roa iny dia andrasana ao anatin'ny andro vitsivitsy ny fivorian'ny troikan'ny SADC momba ity fametrahana fitoniana eto Madagasikara ity.